Misia mazava fandarana fikarin'ny onjam-peo radio fahazava iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilany Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanontara-tsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazava. miarabanao ndray avana amin'izao fotoana irahantsika manana ankehitriny zao isaorantsika an'Andriamanitra zany ary angatahana ihany koa ny fahasoavany hitondratsika sy mandrakariva sy ny fiadany anatin'ny fotoana rehetra ifampisarana eto. Vavaka sika riavana Andriamanitra io amin'ny Kristy Jesosy tomponay no natonana ianao de mangataka izay ny avela heloka ary indrindrindrindra fenonao fanahy masina mba mifantatray tompo ny hevitrao sy ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy lety anay sotra tomponay io amen. Amty loha hevitro ty riavana dia andinika any amin'ny Paska isika. Paska zay efa araka ny tantara atao anaty baiboly de efa taloha ela tany amin'ny testamenta taloha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely no nisy zany Paska voalohany zany. Koa voalohany riavana de andao jerena ny amin'ny Paska jiosy. Ny Paska jiosy ny Exodosy toko 12 ny tena amin'ny tantarany zany. Hofitiniko fotsiny tantara fa isotomatsika ireo hevi-dehibe zay tokony entintsika miampita makaty amin'ny fanekena vaovao zay ny fanekena nataon'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra fa tsy ho an'ny jiosy irery intsony. Ao amin'ny Exodosy toko 12 Andriamanitra moa zany de efa nieritreritra hoe amoaka ny oriny any Egypta anafaka azy any amin'ny tany Egypta dia niantsa Mosesy sy Aron izy anatona ny Farao ary efa fantatry ny tompo fa ho mafy ny fonindreo ka tsy andefa azy tsy andefa ny zanak'Israely hiala ao amin'izany tany fanandevozany zany. Nalefa n'Andriamanitra ireo karazana fitsarana loza marobe ataontsika hoe loza 10 ary ny farany tamin'ireny de nambarany soratra masina hoe ho vonon'Andriamanitra ny matoa rehetra ao amin'izany tany zany na biby na olona de ho vonon'Andriamanitra ny matoa rehetra. Fa zao kosa efa nilaza meloa tamin'ny Mosesy Jehovahandriamanitra fa asainy mamono zanak'ondry ny zanak'Israely ary izany hoaniny ny hena fa ny rà kosa de afafiny amin'ny tolana sy ny tatoam-baravarana. Fa amin'ny fotoana voatendrin'Andriamanitra amin'iny alina iny de andalo le ataony hoe mpandringana de zay raha teo moa riavana ny hevitry ny teny hoe Paska fandalovana ary io fandalovana io dia famonoana ny matoa amin'ny fahavaran'Andriamanitra fa famonjena kosa ho an'ny zanak'Israely. Donc evakina ny Exodosy toko 12 ny 7 ny 7 ary ny 7 ary ny raha de ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano zay itoeranareo ary amin'ny trano zay itoeranareo ary raha mahita ny raha aho de andalo anareo ka tsisy loza andrianareo raha mamely ny tany Egypta aho. Ny 7 fa Jehova andeha ameliny Egyptianina ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatoam-baravarana sy ny tolana rojo eo ao de andalo ny varavarana ka tsy avelany hiditra ao an-tranonareo amely anareo ny mpandringana. 7 de olazainareo hoe izao de famonona ny Paska Jehova zay nandalo ny tranony zanak'Israely tany Egypta raha namely ny Egyptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Fitsarana ny Farao sy ny Egyptianina ilay fandalovan'ny anjely mpandringana fa famonjena kosa ho an'ny Israely. Ny fanafahana ny zanak'Israely avana ny tamin'izany fotoana zany ny fivoahana avy any Egypta niala tao amin'ny tany nandavozana ary manomboka eo araka ny soratra masina rehefa tafavao koa izy de manomboka eo ny fiainana vaovao sy ny fisina vaovao ndray. Exodosy toko 12 andininy faharoa
ity volany ity ny voaloham-bolana ho anareo de voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy lasa fanomboam-piainana io zany andro anomboana ny taona sy ny volana teo amin'ny zanak'Israely ary tsy hoe famoahana fotsiny ry havana na fanomboam-piainana fotsiny ihany de hoe vitatreo fa tena mitoy zany fiainana zany hatrany amin'ny fahatongavana any amin'ny tany nampanantenaina zay napatanain'i Jehova ny Israely hoy ny 5:5 ary rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehova anareo arak'izay lazainy ianareo dia tandremo zany fanompony zany hoe efa anatin'ny sain'Andriamanitra hevitr'Andriamanitra zany ny famoahana teo Egypta de tsy mijanona teo amin'ny famoahana fotsiny afaka fa mitohatra ny fahatongavana atrary amin'ilay tany nampanantenaina dia ny tany Kanana zany arak'izay fikasan'Andriamanitra zay hitantsika am'zany zany fa misy zavatra misy fiainana lava be zany miainga eo am'izay fanavotana avy eo Egypte zay fanafahana avy eo Egypte zay ka hatrary amin'le tany Kanana zay isehony ny tena fiarahamonina sy fiainana teto zanak'Israely reto ry havana ny aona kosa ny fomba finanana zany paska izany zao ny filazany 19 amin'ny Exodus 12 de hoaniny am'zany ala zany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirasida sady ampiarahana amin'ny anana mangidy hena mofo tsy misy masirasira ary anana mangidy misy heviny daholo reo ry havana ny hena moa zany de milaza fa misy raha ratsaka tany ary zay raha ratsaka zay zany rehefa afaka le raha le aina zay vohoanina le hena natsatsika ny finanana azy hoy izy araky ny filazany azy eto ka le raha no jerentsika fa izay ny tena zava-dehibe de ny hoe fanavotana sy famelan-keloka ny hevitra ny raha ary ny hevitry ny fanavotana amin'ny raha zany araky ny teny soatra masina amin'ny teny Hebreo hoe kafara de manarona ny dikany ohatra zao io matoateny io de ampiasaina ato amin'ny Genesis 4:4 vaky hoe ko manaova samby fiara ho anao amin'ny azy gofera ary asianao hevitrevitra ny samby fiara ka ho petahanao dity ao anatiny sy io ivelany io zany ny fandikana amin'ny teny malagasy ny hevitra am'le ho petahana de hoe saromanao dity ao anatiny sy io ivelany zay le matoateny zay koa no ampiasaina eto amin'ny fanavotana amin'ny raha fa ny raha zany de natao natao anaronana ny fahotana rehetra ka tsy hita intsony ary zay mahatonga ny Salamo 2:3 manao hoe sambatra an'io zay voavelany elo sy voasarona ny fahotana ka zao sambatra izy fa tsy sain'i Jehova eloka intsony ary tsy misy fitaka ny fanany de fa saroman'Andriamanitra tamin'ny raha tamin'ny fotoanandro aloha zany de ny raha ny zanak'ondry mipasika io fa rehefa tonga aty amin'ny testamenta vaovao de hitatsika io ihany fa ny raha ny Kristy no lazaina eo koa lay finanana le paska zany de zay misy rana ratsaka ary le hena de ilazana fa sakafo nohanina meloa ny voahana tao Egypta azahoana hery azahoana tanjaka andeha amakivaky ny lalana rehefa nafahan'i Jehova Andriamanitra tao amin'ny tany Egypta ny mofo tsy misy masirasira kosa zany hoe tsy nasiana lalovaina dia fatatsika mofo fa zany lalovaina zany de masimba ny vongana manontolo amin'ny lafiny tena filazany soatra masina azy zany hoe lalovaina kely iny fotsy masirasira kely iny de afaka manimba manontolo ny vongana ray manontolo koa le mofo tsy misy masirasira satria maika be koa ny voahana tany araky ny teny Exodus 12:5 sy 7 izy hoe metraka ny didy zany rehefa avy eo afy fotoana no hinananareo mofo tsy misy masirasira
amin'ny voalohan'andro no anesorany masirasira amin'ny tranonao, fa na iza homana mofo tsy misy masirasira hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny fahafito de hofongorana tsy ho amin'ny Israely zay mihinana mofo misy masirasira. 17 ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo, fa izany andro zany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany Egipta, de ho tandremanareo zany hatramin'ny tanakareo faramandimby ho lalàna mandrak'izay. Milaza fahadiovana ny andininy fahavalo de hoaniny am'izany alina zany ny hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Ny andininy faefatra amby 30 hoe dia nentin'ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voaisy masirasira sy ny vilany fanaova mofo voafehy ao amin'ny lambany teny antsoriny. Ary io ny andininy anankiray farany nivakitsika ny 7:30 manao hoe dia nanendy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba voalena zay ny avy tany Egipta izy, fa tsy mbola voaisy masirasira zany satria noroahina tany Egipta izy ka tsy nahazo hijanona sady tsy nafehy vatso azy. Zany hoe hitantsika am'zany zany fa tena le milaza fahadiovana le mofo tsy misy masirasira io. Ary fahatelo ny anana mangidy. Ny anana mangidy kosa de milaza ny fahorian'ny fanandevozana tao Egipta. Averiko zany ny rà milaza ny fanaronana amin'ny fahotana, ny hena zay taorinan'ny fandatsahana ny raha teo de milaza ny sakafo nohanina mialohan'ny ingaina tao Egipta, ny mofo tsy misy masirasira milaza amin'ny fahadiovana, ary ny anana mangidy mampatsiaro sy milaza ny fahorian'ny fanandevozana tao Egipta. Reo zany ny zavatra lehibe zay raisintsika rehefa aveo ao aty amin'ny testamenta vaovao. Fa araky ny didy de natao fahatserovana ho an'ny Israely sy mandrak'izay zany, de milaza n'izany fankalazana ny Pasika zany ny Baiboly, ny tantaran'ny Baiboly. Ato amin'ny testamenta taloha zao de ao amin'ny Nomera 7 andiny voalohany ka 14 notsarovana zany tao Sinay. Notsarovana koa zany tamin'ny fidirana tao Kanana. Notsarovana koa zany tamin'ny andro Ezeka mpanjaka, tamin'ny andro ny Josua mpanjaka, ary tamin'ny andro ny Ezra koa de notsarovana izany. Ezra 9 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. Zany hoe tena narahany Israely arabaka teny zany ny fankalazana ny Pasika io araky ny hevitra efa nambara teo, ny hena, ny mofo tsy misy masirasira ary ny anana mangidy. Aty amin'ny testamenta vaovao koa de mbola nahatsiaro an'izany ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra satria mbola ao anatin'izany fiampitana makaty amin'ny fanekena vaovao zany izy ka amin'ny majosy azy zareo de mbola nankalaza an'izany koa izy. Araka amin'ny Matio 9:20 ny andiny 7 ka hatramin'ny 7 dia milaza an'izany fankalazana zany ny tenin'Andriamanitra, fankalazana amin'ny Pasika zay nataon'ny tompo sy ny mpianatra. Raha izay navana ny amin'ny Pasika jiosy de itsika kristianina kosa tsy mankalaza an'izany Pasika jiosy zany, fa isika de mankalaza ny Pasika kristianina. Lay foto-kevitra tamin'ilay Pasika tarino raisina fa rehefa tonga aty amin'ny Kristy de Kristy mihitsy lay zanak'ondry ny Pasika zay novonoana. De zao nolazain'ny soratra masina ao amin'ny Korinthiana voalohany 5:7 hoe fahavoavony Kristy Pasika ho antsika. Fa milohan'izay rehefa misy fanamarihana aloha. Ato amin'ny Korinthiana voalohany 10:9 tapany voalohany sy ny 1:12 misy an'izao teny zao amin'ny anaran'ny tompo. Ary zany zavatra zany de tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zavatra atsika toy ny lany reny. Keo zany nisy
misy zavatra andresahany amin'ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy a de ozy izy ny sohatra masiny hoe reny zavatra ny trangy reny inge ka tonga ho fianarana ho antsika aty oriny ny andiny faraky ambe folo ary zany a de nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany farany zao tontolo zao. Hitatsika zany le hoe le zavatra voasoratra taloha zany zavatra nitranga taloha zany a dia misy dikany sahady ho anitsika aty orina. Ahoana ny nambaran'ny Kolosiana 2:7 hoy izy hoe Kolosiana 2:7 7 azafady hoy izy hoe ariko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany de any Kristy. Zany hoe le pasika Jesosy zany a de ariko ny zavatra ho avy ihany fa ny tenany, zany hoe ny zavatra tena tiana ambara sy tiana atao ny tena ny tenany a de ao amin'ny Kristy ny misy azy. Zay koa no ambaran'ny Hebreo 10:1 fa ny lalàna zay misy ariky ny zavatry ho avy a fa tsy ny tenendriky ny zavatra zany dia tsy mba de mitoy le soratra masina fa le hoe aloka ihany zany reny zavatra taloha reny a fa tsy tena atao ny tenany zavatra fa rehefa tonga aty amin'ny Kristy zay vao tena aseho ny hevitr'Andriamanitra ny am'le pasika. Ka eto zany le pasika kristianina am'izay no resahantsika riavako de zay lazain'ny soratra masina zay hoe fa voavony Kristy pasika ho antsika. De zao riavako ny Kristy mihitsy zany lay zanak'ondron'Andriamanitra, lay zanak'ondro ny pasika zay efa nilazaina tary amin'ny testamenta taloha tamin'ny pasika Jiosy. Ataontsika hoe ozy ny soratra masina hoe aloka ihany le tany fa ny tena zavatra tian'Andriamanitra atao sy ambara de ato amin'ny Kristy lay zanak'ondron'Andriamanitra, le zanak'ondro ny pasika novonoina. De rahatsika daholo no hevitra teo aloha ary de ampiasaitsika amin'ny aty amin'ny Kristy mandray reo hevitra rehetra reo tsika. Ao amin'ny Kristy no nataon'Andriamanitra ny fitsarana an'izao tontolo zao. Mampatsiaro an'le mpandringana nandalo tany Egypta io zany de niara-ny fitsahan'Andriamanitra le matoa rehetra tao Egypta fa faharoa zay rehetra mialoka voatsara atao amin'ny Kristy zany ka manaiky an'izay fitsahan'ny Kristy zay de tsy kasihana intsony ary tsy melohana intsony fa andalovana fitsarana fotsiny ihany sisa satria efa vita ao amin'ny Kristy le fitsarana. Ka zay mialoka ao ambany rahan'ny Kristy de voasarona ny fahotany ary tsy saina intsony ny elony araka ny tenin'ny soratra masina ihany fa tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Hebreo zany a 7 nilazany zany 20 ary ny raha ny zanak'ondron'Andriamanitra tamin'ny pasika indrindrindrindra izany resahana ho manarona ny fahotany zany. Ao amin'ny Kristy koa apatsiah no avoaka avy eo ambanin'ny fanandevozan'ny ota isika ary manomboka eo le fiainam-baovao mandra-pahatonga ary amin'ny tany Kanana zay nampanantenaina de any amin'ny Jerosalema vaovao, lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Nampatsiaro n'lay famoahana tao Egypta, le nanavotana ny vahoakan'Andriamanitra tao Egypta tamin'ny fanandevozan'ny Egyptianina de eo am'izay raha ny Kristian ratsak'izay no namoahantsika ihany koa ao ambanin'ny fanandevozan'ny ota ary tsy hoe nahafahana atao ambanin'ny fanandevozan'ny ota fotsiny tsika fa entina hatrany amin'ny fiainana vaovao, manomboka hoe fiainam-baovao ka tonga hatrany amin'ilay tany Kanana zay tam'izay ny endriny tary amin'ny testamenta taloha fa hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, Jerosalema vaovao zay homanin'Andriamanitra ho an'ny olona zay efa nanaika ny fanavotana nataon'ny Kristy. De niainga tamin'io koa araky ny hevitra tary amin'ny testamenta taloha zay aloka ihany fa aton'ny Kristy ny tenany de miainga eo amin'ny fotoana koa ny fanombom-piainana vaovao. Io no andro vaovao, andro voalohany anombohana ny fiainana miaraka amin'ny Kristy, ny fiainam-panahy. Eo zany ary tam'izay indrindra ry avaka raha tsaronareo
atao Matio 5:20 zay nankalazany Jesosy Kristy sy ny mpianany a ny Paska taty amin'ny androny Jesosy zany, de teo izy no nametraka nametraka ny fanasan'ny tompo zay lazainy fa hoe fanekena vaovao. Ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izy, de iny zany iny fanasan'ny tompo iny, de misy an'le raha nalatsaka, de iny raha nalatsaka iny no nanaovan'Andriamanitra ny fanekena vaovao. Ary zany fanekena vaovao zany a efa ndresantsika ihany tamin'ny fotoana anankiray, fa raha vakiky fotsiny ny fanekena vaovao araky ny filazan'ny Hebreo 7 azy, ny 5:20 sy ny manaraka, hoy izy hoe indro avy ny andro Jehova zay anaovako fanekena vaovao. De le fanekena vaovao a ery amin'ny 5:10, izao ny fanekena ataoko aminy, ataoko ao an-tsainy ny lalako, hosoratako ao am-pony, ary zaho andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny lalahany avy izy, na anao hoe mahalalahany Jehova fa samy alala ay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa amindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho, ary tsy hotsolovako intsony ny fahotany. Ny fanekena vaovao zany reo mivoto atin'ny fanekena vaovao zay nataon'i Kristy tamin'ny raha nalatsany a, misy famelan-keloka ary tsy fahatsorovana intsony a ny fahotan'ny olona. De aveo a fanaovana fampidirana ao an-tsain'ny olona ny lalàny, ny fanoratana ao am-pon'ny olona ny hevitr'Andriamanitra, ary ho tonga Andriamanitra ho Andriamanitry ny olona izy zay manaiky an'izay fanekena vaovao zay. Dozy ihany koa ny teny hoe samy tsy ampianatra ny namany izy fa samy alaala. Jaona nolazan'izany koa ry amin'ny filazantsara nosoratany, de ny hoe ary zao ny fiainana mandrakizay de ny mahafantatra anao Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay nirahinao. Zany hoe ny fanekena vaovao zany a de manjary afantaratsika an'Andriamanitra ihany koa ry havana. De tamin'io andron'ny Paska kristianina io no nametrahany Jesosy zay fanekena vaovao zay. Zany hoe aty zany vao tena hita ny hevitry le Paska jiosy tary, fa aika zany Andriamanitra ta hitoetra ao anatin'ny olona mihitsy, avelan'ny heloko ny olona tsy hotsarovany intsony, de aveo izy a hosoratany ao am-pony sy ao an-tsainy ny lalàna, fa tsy anaty vato fisaka na ny anaty boky intsony atao hoe baiboly, fa tena ao anatin'ny olona nanoratany azy, ary izany de mahatonga ny olona afantatra an'Andriamanitra, ary Andriamanitra de tonga Andriamanitry ny olona, ary ny olona de tokony ny olona de tonga olon'Andriamanitra Jehova tompo maro. Zay ry havana no zava-dehibe ny am'ty Paska kristianina ity, nanorenan'ny tompo ny fanasany ary tamin'ny lalan'ny raha zay anratsaka teo amin'ny hazo fijaliana. De zay mahatonga an'le teny am'izay hoe fa voavony Kristy Paska ho antsika ry havana malala, tsy afaka misaraka amin'ny herinandro masina melohan'le andro aladin'ny Paska zany ny lay fitsanganana maty, fa zay indrindra ny hevitry le anana mangidy fahatsiarovana le fijaliana tamin'ny fijalian'ny tany amin'ny tany Egypta tamin'izany andro zany, fa fahatsiarovana ny fijalian'ny Kristy hatramin'ny naterahany, ary tonga tamin'ny faratapony tamin'iny herinandro masina iny, ary de izy voombo tamin'ny hazo fijaliana, de voavony Kristy. De eo am'izay zany tena Andriamanitra eto am'le Korintianina 1:5 manao hoe esory arany masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy mahamisy masirasy ianareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika, ka de aoka isika anao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolo-posy faratsina, fa mofo tsy misy masirasira, de ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Amin'ny andro Paska zany a de tary amin'ny androny jiosy mofo tsisy masirasira, fa miaingo amin'ny andro Paska kristianina kosa zany a de efa nodiovontsika ka tsy misy masirasira intsony, ary ankalazan'izany Paska zava-vaovao zany a amin'ny mofo tsy misy masirasira, de ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana araky ny filazan'ny apôstôly Paoly azy eto ry havana. Zavatra tanteraka sy marina zany ary vita, satria voavony Kristy Paska ho antsika,
zany hoe nafahantsika navoaka avy any ny tanyny fanandevozana manomboka fiainam-boavao miroso hatrany amin'ny lanitra voasy tany vaovao ary miaina ao anatin'ny fahamasinana feno amin'ny fahadiovampo sy ny fahamarinana miaraka amin'ilay andriamanitra zay tiatsika tao amin'i Jesosy Kristy. Koa de mahereza ry havana ny tompony omba atsika tsiraray avy mandrakariva. Amen. Misia mazava fandarana vokarin'ny onjam-peo radio fahazavana iarahana manototosa amin'ny FJKM Ilan'ny Vato missionnaire. Misia mazava fandarana ho fanitaratsaina atakaran'ny olona ny marina ara-tsoratra masina. Misia mazava arahinao eto amin'ny radio fahazavana.